tompoko lasy tompoko vavy manamafy ny fiarabana zay efa nentina teo aloha ary manamafy toy izany koa ny fanasanantsika rehetrarehetra anaraka ny toy fandarana eto Madagasikara télévision amizao alina izao tafiditra ao anatin'ilay andeha-pandarana iresahana zay voalazana soratra masina sy voalazan'Andriamanitra momba ny atao hoe fampihavanana indray sika amin'ity alina ity iarahana amin'ny zareo eo anivo ny ekipa laika izany Andriamatoa Fidson sy Andriamatoa Tsilavo misasaka ny fandarana satria dia fandarana anakivalo no ao anatin'ity andeha-pandarana ity ary dia laharana fahaefatra tsika androany miarabanareo mirala mialony tena herisona ngamba dia tsara asatsika jery tamberina kely amtinana ny votoatany ny fandarantsika tamin'ny farany teo miaraba namana fahary fahaly miarabantsika rehetra any atokantrano any zay zatra manaraka an'izao fandarana zao ary anasanantsika rehetrarehetra olo-pirenena tsy akanavaka ny mba efampitaona anaraka azy ity mba afatsika mamantatra zay lalakizorana tokoa araka ny tamin'ny heriny moa zany namana fa namana Tsilavo dia niresaka tsika atao hoe fomba anankiray zay anataterahana eo amin'ny lafin'ny fampiarana zany hoe fampihavana-pirenena zany anankiroa no resantsika tamin'izay raha tsarotsika dia ny voalohana tamin'izay dia ilay voalaza ny Matthieu voalohany ambin'ny folo araka teny Jesosy manao hoe raha nanota taminao no raha lanao dia makanesany amin'ny any dia mpahafantaro azy ny fahotana zany hoe dia lay olona manana rariny ozytsika no makao amin'le olona anankiray mampahafantatra azy ny elony ahatonga azy afatra hoe ayve zay no vita dia amin'ny voalohany izy izy rehefa azonao izy dia raba tsara raha tsy azonao amin'le voalohany izy dia mitondrasa olona roa na telo miaraka aminao afanindrony amin'izay voaorona tsara le teny vovolombelona dia ho azonao ny rahalanao anankiray iny zany hoe le olona manana rariny ny faharoandray dia zao satria mifamaly izy io interactive zany le approche ny faharoandray dia tia lay olona mahatsiaro meloka izy nanota nanao meloka tamin'ny hafandray rehefa mandeha ny fotoana no mahatsiaro izy raisitsika tamin'izay ny ka ny Josefa sy ro rahalahiny raika ambin'ny folo zay nanota taminy varotra azy ka mono azy dia taty aorina ty rehefa mifaty reny zareo dia hoe ndrao dia manalolopo amintsika Josefa fa andeha itsika ifona aminy dia taminatin'izay fotoana zay dia naniraka zareo hoe mialoha lalagna amin'ny Josefa ary rehefa tonga atao le iraka dia tsy naniny Josefa faly Josefa ny reconnaître hoe ay ve zany le izy dia tonga avynareo dia rehefa atao dia ny fampiakeloka dia nivitrana ny resaka raha fitinina zany resaka atsika tamin'ny lasa teo dia zay hoe na ny andaniny zay manana rariny na ny ankilany zay diso dia afaka ho acteur zay hoe actif ao anatin'ny fampihavana-pirenena tsy misy zavatra unilateraly hoe nareo diso no manatona na zahay manana rarina fa rehefa miasa ho fanahy masina dia lasa daholy ireo andanina anakiroro satria tao mo fanahy masina ao fampihavanana zay zany no hitatsika tamin'ny lasa namana fasy ho atsika zay tsy naharaka fandroany va mahita dia fampiarana anankiray zany zay ianao manana ny rariny ampahafantarany rahalahinao le diso ianao diso koa dia ataovy koa zay fomba anatonana alay manana rariny aminao ndrao dia mitery lolopo aminao izy ya misasaka ny andeha-pandarana sy ty programme ity inona no fotoatan'ny resaka indray ho an'ny fandarantsika anio misaotra namana fary makasitraka atsika mpijery manaraka mandrakariva ny fandarana ny votoatany androany namana fa dia andao mpitsirona mihitsy ny fahotana i beba inona ny fahalemen'ity firenetsika ity inona ny fahotana manjaka eto amin'ny firenetsika ka ahafahana mamahy zany iza manana ny fahotana ka tokony bebaka iza ny tokony amela sy ny sisy fandresana tamin'ny hery zay fa androany manokana zany dia zay fahotana mpitsirina masom-boavahany zay anisan'ny lakile zay fa nasitranana amin'ny soratra masina na iza zany manana olana ka miaiky izy ary anombolantsika azy namana fa dia andray toko sendiny vetivetsika ao amin'ny bola no toko fahavalo amin'ny roapolo dia misy an'izay teny zay ary ho an'ny firenena mihitsy ho an'ny olo-pirenena rehetrarehetra ty teny anomboana ny teny androany ity bola toko fahavalo amin'ny roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo namana fa dia zao ny voalasa zay manafina ny fahotana tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no mahazo famindrapo raha mbola hiezaka anafina zany sy iolakolakitsika am'izao misy eto amin'ny firenetsika zao mbola ilalao ambadika hoe iza no ampihavanana sy ny sisa dia ohatra no taraiky teo antsika namana fa ndao ho mpitsirina ny olana ndao jay hoe naminana ohatra niditra ao anaty bloc opérateur anankiray ka dia ho didina esorina mihitsy hoe tia ny olana ndao ty tsoahana tany marina fa mety marary ny fandidina fa miaraka amin'Andriamanitra to ny anestesie dia angatantsika ny fanamasina ny tenin'Andriamanitra fa le fahotana zay efa tady ho lasa cancer
efa tady ho lasa ho aretina fa tsy azo sotranina mihitsy satria azadiny fa tsy mbo zao nge ny krizy eto amin'ny firenentsika fa efa krizy to miverimberina isaky ny 5 taona sa isaky ny 4 taona eto amin'ity Madagasikara ty ka misy zavatra anankitelo horesahana za manokana ny entina mijoandroany zao resaka sambo izy ty namana fa ao amin'ny baiboly dia misy sambo anankiray izay sambo nidirany Jona ary rehefa niditra tao anatin'io sambo io Jona dia olon'Andriamanitra rehefa niditra tao anatin'io sambo io Jona dia korotana ambony ambany ny sambo ary tsy maintsy navoaka tao anaty sambo Jona natsipo tany anaty ranomasina nivoaka ivelan'ny sambo vao nitony ny olana tao anaty sambo zay zany no angalatsika ohatra anankiray ary ampiaritsika mihitsy eto Madagasikara indrindra ma tsy inona ny fandraisan'izay tantara ao anaty baiboly zay amin'ny toe-java-misy eto misy Jona tafiditra ve eto iza le Jona resahany eto zany am'izao raha mijery ny zava-misy eto Madagasikara ty tantara anankiray ty zany mangataka atsika rehetra mba anana fo mahitsy mitony mandefitra kanefa mijery tsara amin'ny fahaitsina zao zavatra ho resahany zao tantarantsika malagasy am'izao fotoana zao dia ohatrany mampahatsiaro ny tantarany Jona tao anaty sambo i Jona efa resahako ty dia olon'Andriamanitra anankiray nirahana anao ny sitrapony fa no ny sitrapony Jona sy ny sainy tao anatiny teo fitiavatena sy ny sisa dia tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy fa no ny zavatra hafa ivelan'izay nitadiavin'Andriamanitra taminy ary dia lasa korotana ambony ambany ny sambo ny avy any ivelany miakatra ny tsunamia miakatra ny ranomasina tonga ny olana dia difotra ny sambo dia niteny Jona ao amin'ny Jona toko voalohany ndiny fa 12 dia zao ny voalaza Jona toko voalohany ndiny fa 12 ary hoy Jona tamin'ireo tao anaty sambo batao ka tsy pazana anaty ranomasina atoy ny ranomasina aminareo fa fantatro fa no ny amiko no mahatonga zao onja mahery zao aminareo tantarany Jona ndraisika androany misy olona eto amin'ny firenena mangataka anareo mihitsy misy olona eto amin'ny firenena mety olona ray io mety olona roa mety ray ohatra ny Jona mety roa mety miaramila mety mpitsara mety filoam-pirenena izay mahatonga ny olana eto Madagasikara ary mahatonga ny sambotsika ohatr' zao efa mila hodifotra mihitsy na ny tanora na ny toe-karena na ny fiarahamonina ninonina dia mikorosifahana tanteraka mihitsy ka raha tsy miaiky ny fahotany Jona ny olona rehetrarehetra eto amin'ny firenentsika zany hoe zany mahatonga ny olana io namalafa fantatro fa zany mahatonga nyty olany ty dia tsy ho tafavoaka zao firenentsika zao izany Jona ka natsipy anaty ranomasina misy azany tantara zao eto amin'ny firenentsika misy olona anatin'izao krizy zao tsy eto Madagasikara fa anaty ranomasina any zany any ivelan'ny sambo mihitsy ny zavatra nataony Jona ataontsikaenana io zany reo olona tsy maintsy mivoaka amin'ny Madagasikara noho ny krizy misy raiso amin'izay fijeriny Jona zay ny toe-javatra oka tsy famelotsontsika araka ny teny farany teto anao teny fampiatsiana fa misy olana be eto Madagasikara misy olona tena nesorona mihitsy aloha na alaina tao anatin'ny sambo mba hahatonga ny sambo hitony hiala ny olana ka zao no izy le sambo zany amin'ny ankapobeny dia Madagasikara ny 22 région tafiditra ao anatin'ny olana ny 12 foko tsisy afaka eto zany hoe ny ao Antananarivo ihany io na ny tapany atsimo any io sy ny sisy fa zao olana mahazo ny sambo zao dia zao mahazo ny firenena mahazo ny 22 région mahazo ny 6 province mahazo ny isambatan'olona mahazo ny tsirairay avy ka tokony ahafantatra zany ny eto amin'ny firenena hoe mijaly ny sambo mijaly ny malagasy tsy maintsy tonga saina i Jona am'izao tsika amin'ny teny zao raha tsy zany dia tsy tavoaka ina moa zany ny olana ny Jona ny olana ny Jona dia olana fototra dia izao niala tamin'Andriamanitra Jona nandeha tamin'ny sitrapony nandeha tamin'ny fitiavatenany dia lasa potika ny tantara sy ny sambo inona ny olana eto amin'ity firenentsika ity havana ny olana eto amin'ity firenentsika ity dia izao manomboka tsy de mirarasy tsy matahotra an'Andriamanitra tso ny olom-pirenena ny mpitondra fanjakana itsika mianakavy mihitsy manomboka miala tsy moramora amin'ny didin'Andriamanitra amin'ny lalàna raha raisiko amin'ny lalàna fotsiny lalàna velo eto amin'ny firenentsika ny akamaroan'ny olona mihitsy ake zao nitady ho any ivelan'ny lalàna tsy manara-dalàna ka dia zao mahazo ny firenentsika tonga eto amin'ny firenentsika koa ny sampy feno sampy tsoroa matany eto Madagasikara ary tsy mba hoe olona ambanimbany any fa milalao sampy fa gaga ianao anatin'ny tantara eto amin'ny firenena tamin'ireny korotana eto amin'ny firenentsika ireny hoe misy an'izao ony ary amin'ny lampa-panjakana misy an'izao ony ary misy sampony atsy sy ny sisa reny rehetrarehetra reny tsy maintsy potsiritsika amin'ny masom-bovany mba hatonga zao firenentsika zao ho tafavoaka inona koa ny olona eto amin'ny firenentsika grevy ty grevy ty dia
rehefa tena zoina ny soratra masina satana no mitondra ny grevy voalohany teto amin'ny planeta mivoarina taon'andriamanitra voalaza ny soratra masina fa nitsiriritra ny toeran'andriamanitra satana ary rehefa nitsiriritra izy a de ozy ny apokalipsy 1:10 naniry tao anatin'ny sainy le fitsiritana de lasa nisy ady tany an-danitra de nisy grevy de nyray apatelo ny anjely resy ary nazera tety ambonin'ny tany io ady fitsiritana io no manjaky eto amin'ny firenentsika de lasa tarika grevy ary tohatra ny toetsainy satana mihitsy ty manjaky eto amin'ny firenentsika ty migrevy mimpianatra migrevy zay te hitondra migrevy zay te ahazo vola grevy miaramila grevy ny mpitsabo grevy ny mpitsara grevy koa ny mpampianatra izany tsy migrevy zany no fahotany ty firenentsika ity ary tokony bebahana io namana faly tenentsika atao hoe do mpitsirina zany avy ny fahotany firenentsika molongatra koa ny mpangary posy me mitombo zay tsoso ny mpangary posy eto Antananarivo misy be dehibe zany mifidy ho mpangary posy satria vola vetivety satria le miasa zao efa manahirana de mitombo koa ny bande de 6 bande de 22 jola sinsisa ny taxi be de tsy mahazo mandeha afa akoatrany amin'ny ena tso satria misy mandroba sinsisa ary ny jola de tsy jola fotsiny le na hitantsika eny an-dalambe eny fa be dehibe ny jola na any amin'ny manam-pahefana na any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme zany olo anty firenentsika ity ary zany ny tiana hoentina androany hoe do mpitsirina zany fahotantsika zany ary mila araky le tenyny namana fidson teo hoe mila solution tena radical tena mahitsy tena izy mety marary le fandidina fa sura fa hositransika raha liaky zany fahalemetsika namana fa andriamato fidson nresahany tsy lavo teo a ny fitanisana ny olana fitanisana nlay lazaina hoe fahotana sy ny aretany ty firenena ity ahoana ny fomba mpiarana an'izay fomba mitserana sy amafana an'izay fahotana rehetrarehetra zay maromaro ihany izy teo rehefa tena ao anatiny hoe cas pratique tsika miala n'ty sehatra ny télévision ty anivony ara-panjakana hatrany amin'ny faratampony ka hatrany amin'izay verina ho rafitra ambany indrindra ahoana ny fomba naovana pratika an'izay amin'ny fomba fijery kristianina saotra indrindra namana fa zay tokoa le zava-misy raha fampiavana-pirenena no resahana de tsy maintsy mila mahafatra le olona ina moa le fahotana tsy fanahy masiny zay mirahalahy tsika telo mirahalahy reto ka amakiny ao ampontsirairy avy fa zay miseho ety ivelany fiarahamonina no tazana zay mivoaka iraky ny filazam-baovao sy ny fiainatsika andavanandro no tazana hoe reto le fahotana zay miaiainatsika eto amin'ny firenena na zany naty zany nefa dia ny soratra masina de manana ao ambara ao anaty zavatra toejavatra ohatran'izao a mialohan'ny idiratsika am'le cas pratika de ty zavatra tiako resahana vetivety tamin'ny androny jesosy a mialohan'ny jesosy zay ipoitra jesosy zany ao ambara ho io le mpanafaka de jona mpanao batisa no mialoha lalana ary jona no mitondra ny fibebana sy fampiavana ny eraky ny tany tam'zany fotoany zany de zao no voalaza voasoratra ato amin'ny boky ny lioka ny toko fahatelo a de manomboka amin'ny andiny fahasivy de manao hoe lioka toko fahatelo ny andiny fahasivy atreo amin'ny andiny efatrambin'ny folo de manao hoe ny anaran'i jesosy ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo sahady ny famaky koa ny azo rehetra zay tsy mamoa voatsara de ho kapaina ka tsy mpiana anatin'ny afo mitoriny amin'ny fibebahany jona amin'io a ary jona zany de tena mpaminany lehibe farany tena mpaminany kalazy izy ohatrany hoe matokitoky foana zany ny zanak'israely ny hebreo tam'zany hoe taranaky abrahamy tsika hina ny problema fa manina no ambara fa tena misy fahavoazana mazo atsika de ozy jona aza matokitoky an'zany nareo hoe taranaky abrahamy zahay ka tsy misy zao zavatra mitranga zao fanababona ataony romany zao dia vokatry ny fahotanareo ka raha matokitoky foana ny zanak'israely ozy jona efa eo apotry ny azo ny famaky de ho kapaina de ho atsipy zany hoe zany isy fahavoazana ary isy faharavana isy fahampitehana izay manimba ny fiainam-pirenena raha ohatra ka matokitoky fotsiny tsika tsy mamantatra tsara ny tena foto-javatra eo amin'ny fiainany firenentsika sy ny tsirairay avy de ery am'izay ny andiny fahafolo ary ny vahoaka nanontany any jona hoe ina ary no ataonay tamin'ny faranteto ianao de nametra fantanina hoe tena ny vahoaka koa ve mba manana fahotana jereo tony fantanina aperaky ny vahoaka hebreo tony mahatsapa ny vahoaka hebreo zany alohany jona miantso bebany io tonga de ny vahoaka mametra-pantanina oka aloha jona fa inona akainy tokony ataonay raha zany dia zao ny andiny fa raika amby folo ary namaly izy ka nanao taminy hoe zay manana akanjo roa dia aoka hanome ho any tsy manana izay manan-kanina dia aoka anao izany koa izy manaroatra vetivety a
mahatsiarona otoliara zany mihitsy saky antaniko hoe ny zava-mitrangy eto amin'ny firenena ny teny anao to hoe misy fandropahana misy faharavana tipodrano ny any atsimo am'izao fotoana zao mangany fotsy moa ny asandahalo zay mbola mafana koa any toerana misy fandraisy any am'izany rehetrarehetra zany ny firenena anankiray rehefa reny no mitranga loza mitranga dia andriamanitra ny no mifehy azy io na de tsy avy amin'ny andriamanitra izy io fa matoa zany andriamanitra mamela azy reny mitranga dia mba hahatonga atsika ibebaka ary anatonazy mahatsiaro antoliara manontolo tratra ny fahavoazana zahay mirahalahy tsika mitelo mirahalahy moa zany eto plateau ty dia zahay manokana dia mirary fiononana mirary fasitrarana haingana ho an'ny tapaka atsimo ny toliara regna ny andriamanitra hitondra zay antonona atsika tsirairay avy zahay moa zany araka tenin'ny petera de zao tsy misy vola fotsy tsisy volamena azonay oentina fa noho ny amin'ny anaran'i jesosy no irarinay fahasoavana ho an'ny faritra atsimo dia manatona ny vahoaka ka mantanina ny tokony ho atao de ozy izy hoe zay manana akanjo anakiroa de manomeza anakiray ny hafa occasion zany zao anaovana pratika fibebahana teleton oka zany zay manana akanjo roa dia mba anampy ny hafa anampy ny sahirana satria occasion anaovantsika pratika fibebahana zany oka kozy izy anao zany zay manankanina tsisy aningina moa ny hoanina agny fa de okotsika anao pratika zay voaka rehetrarehetra ary mahafinaritra le fatao fitondram-panjakana nisatsokadiny rehetrarehetra famparana anakiray zay andiny faharoa amby folo avokoa ny mpamory etra sasany mba ataony batisaka nanao taminy hoe mpampianatro ina no ataona iza moa le mpamory etra reo zany le piasa ny contribution piasa ny impôt rehetrarehetra hatra ny tantara izy io zany de tena ao misy magoy manatona ny mpamory etra ozy izy mahatsiaro ina tokony ataonay zay ny le fibebahany eto zany de jona zany mbola miantso hoe matokotoko foana zanak'israely mahatsiaro noho ny afatra sy ny afiasay fanahy masina le sokajin'olona tonga de mametram-pantanina tonga de ohatrany hoe accouché automatique zany de fibebahana le repentance hoe ina ro tokony ataonay ary zay ny fiasan'ny fanahy masina na tamin'ny andro pentecoste tonga de ozy ny olona mieniny toloteny petera hoe ina tokony ataonay rahalahy tonga eto koa zany de samy mandesa tsokajiny de mametraka fantanina koa zany zao ny mpamory hetrarehetrarehetra io etra io no arem-pirenena io fonctionnaire io no arem-pirenena io ka raha ireo no tsy mibebaka ny amin'ny famorina ny etra eto madagasikara ny amin'ny arem-pirenena io le denier public io raha tsy mibebaka ireo raha tsy mametram-pantanina ina ny tokony ataonay andriamanitra ao anatin'izao de mbola tsy tafavoaka ihantsika mametram-pantanina de ina ny valiny andininy manaraka ary ho izy taminy aza mampandoa mihoatra nohon'zay nitendrena alainareo zaka iosy aza mampandoa mihoatra ny tokony alainareo rehefa malala firenena malagasy ahoana pratikan'io any fiainatsika any ny mpamory etra aza mampandoa mihoatra noho ny tokony ho alaina zany no fitsipika volamena règle d'or ny fiainam-pirenena aza mampandoa mihoatra noho ny tokony ho alaina fa zay rehefa roapolo no alaina de roapolo alaina fa tsy roapolo alaina de dimampolo alaina de misesy ny le antso ataony jona mpanao batisa ary nisy miaramila koa nanontany azy tonga koa ny miaramila mitodika any amin'ny miaramila daholo ny fijeriny maro eto am'ty kamy misy firenena ty rehefa mandehandeha le resaky hoe sadeke miaramila kasika bleu ohatrany ny miaramila de ny miaramila ndray ahoana sy ny karazany tsangana ny andry mpanjakana anakiray miaramila ina ndray mba manatona ndray ny cmdn ohatra manatona ny cmgam manatona ny andry mpanjakana folo alindra gendarmerie nationale mba anatony zareo de ozy izy hoe ina kosa no mba ho ataonay io rozy ny miaramila tam'zany moa zany tsy misy gendarme tsisy polisa miaramila fotsiny force de manatony reo de ozy izy hoe ina tokony ataony de ozy jona taminy aza mitohatoha foana manolona ary aza miampangalainga ary mianiana amin'ny mianiana amin'ny karamanao aza mitohatoha foana mianiana amin'ny karamanao fa mianiana amin'ny karamanao zany hoe natao hiaro tanindrazany hiaro ny firenena tsy tokony misy zavatra hafa tadiavina any de manjary lasa ndrao de manjary lasa tsy mipetraka mahatafika aza mitohatoha foana fa mianiana amin'ny karamanareo dia faranany jona eo le izy de ozy izy hoe raha mbola niandry ny olona ka samyny saina ny jona tao ampony dia iny na izy no kristy na tsia de namaly jona karanao taminy hoe zaho manao batisa amy rano fa mbola hoavy lay mahery nandinika ny olona nisatsokajiny tam'zany hoe ahoana mariny zany tsika ne mila mibebake fa ahoana zany noho zany ry firenena ry praira eto amin'ny ity nosy madagasikara ty samia mandinika daholo samia mamanitra ntoerana misy azy tsy ny baiboly tsy nanao litanie hoe reto daholo fa nalefa ny grosso modo hoe reto le vondrona fa samia mandinika tsara tsika mbola aveo moa zany tsika le tena hoe ohatrany ahoana ny pratika anaovana azy am'izay
fa samy mandinika tsirairay avy fa aleo meko ny namana tsy lava angamba mafandraisana fitenenana raha misy mahafinaritra be ny tena namana fidy teo namana fa ao amin'ny soratra masina zany misy an'izay fibebahana isatsokajiny zay araka ny fahotany avy manana ny fahotany ny vahoaka manana ny fahotany Herode tamin'io fotoana io manana ny fahotany ny gendarme ny général ny colonely manana ny fahotany ny isambatan'olona ary ny mahagaga amin'io de fiditsoana de na Jesosy ary de tonga natao batisa koa ohatrany to milaza koa fa io koa fa Jesosy de nibebaka zany hoe zany mihitsy ny lakile ny famonjena raha vo tsy mitondra ny fahalemena sy ny fahotana tsika rehetrarehetra ho amin'ny fibebahana ho amin'ny fifonana tsy iovy ty firenentsika ity ary misy fikambanana manafa mitranga daholo zany fikambanana hoe ndao ampiavana sy ny sisa tsy ratsy zany fa ty ataotsika androany ty zany a ity mihitsy ny tena lakile fototra atao amin'ny baiboly amahana ny olana zay mety olana zay misy naizanaiza ka hitanao fa misy olana zany any amin'ny miaramila misy olana any amin'ny fanjakana ambony any misy olana any amin'ny fonctionnaire misy olana any amin'ny douane misy olana any amin'ny vahoaka majinika any tonga daholy ary ndao vakitsika ny Matthieu toko fahenina amin'ny toy any tantaran'ny namana ny tenen'ny fidy teo io fa version hafa Matthieu toko fahenina de zao ny voalaza rehefa fa avy nanatona daholy ny olona rehetrarehetra tamin'io fotoana io a de zao ny voalaza ao Matthieu toko fahatelo azafady ary ny andiny fadimy Matthieu toko fahatelo diny fadimy sy fahenina de zao ny voalaza Jerusalema sy Jody rehetra mba amin'ny tany rehetra morony Jordana de nivoaka nakany amin'ny John zay de maniry mihitsy zay telo lahy eto miara am'izao hoe afaka manokana fotoana ve ty firenentsika ity a eo ambany fitarian'Andriamanitra amin'ny fanetretena ka zao Tananarivo reny voapari-tany rehetrarehetra ny firenena malagasy anokana herinandro na folo andro ivavahana ka na miaramila na fonctionnaire na mpitona fanjakana na toko politika atsy na zaroa miaraka eo amin'ny toerana anankiray ohatra nitranga tamin'ny any Jona mpanao batisa samy miaiky ny adalany avy imasom-bahoaka ho hitan'ny olona hoe ny anay miaramila inona ny ataonay toy izy Jona hoe nareo maka vola ambony ny tokony alainareo mifonanareo am'izany de tonga ny olona rehetrarehetra Jerosalema Jody ny tany rehetrarehetra ary zay ny irinay mirahalahy io eto tsy araky le teny fandray mandeha zay hoe ahoana nanaovana zao asa zao any naty bara raha ohatra ka manao asa ho amin'ny mpitrotro toko tsika fa tsy ty ambony plateau fotsiny ka mitady an'izany tsika io ny fomba iréalisena zao resaky zao tena any sur terrain mihitsy eo amin'ny andiny fahenina de zao ny voalasa de natao batsy atao amin'io ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany de natao batsy atao amin'io ny Jordana zany ny olona rehetrarehetra rehefa niaiky ny fahotany ny atao hoe batisa zany dia mariky ny fibebahana sy ny fiekekeloka fialana amin'ny fahotany namana fa zay zany ny zavatra zay ny tena loha hevitra lehibe androany nitondrana ny firenena sy ny malagasy mihitsy ery ambany ery ary amin'ny rano ho sasana ho diovina ny fahotana nefa tsy ho sasana aloha raha tsy efa samy niaiky ny azy ny rehetrarehetra tsy pitsirina nefa fa vokatry ny asan'ny fanamasina ao anaty ao de midina isatsokajy ny olona rehetrarehetra engany mba ho tonga am'ty volana marsa sy avrily ty zany eto amin'ny firenentsika samy manapotsitra ny azy ka avery kely le Jona ary anaty rano ria nataony Jona tany de nanginy izy tokony hijanona am'izay zany zay rehetrarehetra tsy eto Madagasikara fa any Maorisy na any ivelan'ny Madagasikara ambadiky ny sambo any aoka hivavaka ao anaty kibony azany rano ao aoka hiaiky ny fahotany aoka tsy hiteny tsony tsy andefa telefona maketraka fa samy miaiky ny fadisony na ny ao anaty sambo na ny aty ivelan'ny sambo mba hisin'ny apaisement mo apaisement na fitonina am'izay fa reraka amin'ny firenentsika rerakatsika namana fa mba to fitson hiditra am'le resaka cas pratique mihitsy tsika tam'le fantarina tetsy aloha fivenatsika kely izy sotra betsaka zay indrindra aloha jerentsika androany zany dia tahaka ny tamin'ny lasa de misy atao hoe karazana modèle ho an'ny atao hoe raha atao tsotsotra zany de modèle hoe ity misy modèle anankiray indray a atotra firenentsika androany démarche azo arana démarche azo arana azo pratiquer na azo atao raha sitratsika mitondratsika ho amin'ny fambiazana amin'ny fampiavana-pirenena ny tena fototsy ny olana fifandirana ny firenena anankiray a dia aoka ho fatatsika fa tsy zavatra de hoe ahoana fa ny tena antony de zao a za manany rary ny fianao diso zay zany de i olona anankiray koa de za marina fianao diso fa raha mba tonga amin'ny fotoana ny olona maka tena mba misitaka kely izy de mametraka fantaniana hoe sao de mba zaho no diso hoe
raha mametraka an'izay tsika de manokatra lalana zay tsy azo pesipesana tsy azo tohanana mihitsy ho amin'ny vaolana raha ny tsirairay aby mametraka hoe sao de zaho mihitsy io fa tsy le hafa zany hoe zany tsy tokony hanondro ny hafa ianao fa ianao lo tondrona ianao tondrona zay zany ny lalana voaloha raha mahita an'izay tsika tonga am'izay tsika misokatra ny varavarana ho amin'ny fampihavanam-pirenena ary tena zay ny lalana voalohany ity mitranga tena andraisantsika azy ndray mandeha dia nisy olana teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro Samoela tamin'izany no mpisorona mpitsara moa zany nisy an'izay ely zay nanao adalana ny zanany anankiroa teo amin'ny firenena de nisy olana teo amin'ny firenena ary vokatry n'io zanaky ely io no nisin'Andriamanitra hoe alefaso Samoela zaza hay ny mpanahy soratra masina hoe Samoela zaza nafatarana azy fa rehefa tonga mpitsara izy tonga mpisorona izy dia izy no nitarika firenena Israely tao anaty zay toe-javatra zay de nisy ady eo amin'ny zanak'Israely sy ny Filistiny ary rehefa nandeha ny ady satria tena tezitra Andriamanitra no ny faratsiana teo nataon'ireo mpisorona ireo dia tonga ny Filistina ary lasa ny fiaran'ny fanekeny Jehova lasa ny fiaran'ny fanekena tsy tao amin'ny Israely tsody raha malala ina modika le fiaran'ny fanekena io fiaran'ny fanekena io no manambara fa ny Israely no firenena voafidy ary nidika ny fiaran'ny fanekena ny didy folon'Andriamanitra io no atao hoe lalam-panorenany io no atao hoe le souveraineté nationaliny lasa ny fahavalo any izy io noety ny Filistina mihitsy nylay fiaran'ny fanekena izany hoe le Israely zay firenena voafidy le Israely zay firenena tantanan'Andriamanitra andovan'ny tany Kanana Israely zay manana ny constitution izay diviny mihitsy ny avy amin'ny Andriamanitra apetraka eo ho tazany firenena rehetrarehetra pao ny fahavalo noho le krizy dia tsy manana fiandrianam-pirenena izy ankehitriny tsisy fiandram-pirenena sahirana ne firenentsika ary ava malala souveraineté nationale tsika zany tadiavitsika izy io iadiny izy io zay mahatonga atsika mitady reconnaissance io satria le souveraineté zany mitady mitsingilaila mba tsy tenena anazy hoe aiza ry zany ohatra nitranga tamin'ny andro ny Samoela hoe pohony Filistinale izy de tsy eo amtoerana mihitsy le souveraineté rehefa nitranga zay zavatra zay dia sahirana ary sahirana firenena rehefa tsy manana souveraineté nationale sahirana firenena rehefa tsy ao maizy azy tafitra ao anaty crise ohatran'izao mihitsy izy de zao no voalazany andiny toko faefatra Samoela voalohany toko faefatra ny andiny faraika amin'ny folo manao hoe dia lasa nkobabo ny fiaran'Andriamanitra ary maty izy mirahalavo izy zanakely dia Ofinias Finias lasa babo le fiaran'ny fanekeny zany de tsy nisy fitahina atao amin'ny firenena Israely rehefa tsy eo iny tsy misy fitahina tsisy dika ny potika ny fiainana tsy mandeha araka ny laoniny satria tsy ao le constitution izay manambara fa manatrikeo Andriamanitra za te ilaza fa mitovitovy am'izany no fiainatsika ankehitriny ny firenentsika satria mandra-pisiny tena le stabilisation zany de ohatra ny mbola aiza ry zany tsapatsapaina tadiavo natao démarche ary mahafinaritra zay fatao rehetrarehetra na fomba manahoana mahafinaritra fa misitona saitsika amin'ny lafiny ara-panahy sy ny lafiny tena maizy azy tsika ankehitriny rehefa nandeha zay toe-javatra zay dia zao no nitranga riavana zao no nitranga rehefa mipetraka io tsy misy fitahina lasa ny fitahina rehetrarehetra minainaina fotsiny ary raha vao miady de resy raha vakina vetivety ny eo amin'ny toko fahadimy ny andiny voalohany de ozy izy dia nalain'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny niala tao Ebenezera ozy izy noentiny mihitsiny dia tsisy zavatra mandeha ary de voalazany eo amin'ny toko faheliny andiny voalohany ray hoe ny fiaran'i Jehova izy de tany amin'ny tany Filistina fito volana nisy fotoana zany tena banga fiandrianana banga fitahina banga ny force ny maizy azy le firenena Israely dia zao no zavatra natao ty le pratika ity pratika resahany ty no atao hoe modèle radical na modèle autocritique amin'ny fiainam-pirenena toy zao autocritique no atao de ozy Samoela amin'ny mahampitsara azy mpitsara Samoela eto toko fahafito de ozy ny voalaza hoe ny nampibebahany Samoela ny Israely sy nandreseny ny Filistina ary nitsarany Samoela ny Israely nandresy ny Israely miverina ndray mandeha zany le souveraineté nationale izao no démarche natao rehefa malala ndiny faharoa ary hatram'izay andro zay izy dia nitoetra ela tany Kiriata Jemira ny fiaran'i Jehova dia roapolotona ary tanàn'Israely rehetra nalaelo an' Jehova zay alaelo an' Jehova zay ny voalohany
dingana voaloha zany de malahelo an Jehova ery ambany ery ny dikany malahelo an Jehova de hoe nivory hoeo am Jehova. Zay no antom-pisiny zao fandarany zao. Ny ahatonga ny firenena malagasy hakeo am Jehova isa tsokajiny isaky ny sokajiny. Nalahelo Israely satria 20 taona niala teo amin'ny firenena le fiandrianam-pirenena. Nalahelo tonga saina dolo nandinika dolo de nakeo am Jehova. De toizako ndiny fahatelo manao hoe ary hoy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra raha miverina am Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo dia ario iala aminareo ny andriamanikafa sy ireo astarta ka ampiomany ny fonareo an Jehova ary ao ka izy ihany no tomponareo dia amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistiny izy. Zao ary ozy Samuel raha tena mitady an Jehova tokoa nareo anatin'ny 20 taona zay de zao ario daholo ary ny andriamanikafa rehetrarehetra. Namana tsy lavy teo de efa nitanisa ihany ny amin'ny hoe feno fanompo-tsampy firenetsika. Ary io fanompo-tsampy io na tiana na tsy tiana dia tsy tian'Andriamanitra izy io. Raha mbola ho firenena koa ny firenena anankiray de tsarovo fa tsy avy amin'ny sampy no nampisy any Madagasikara. Fa nisy Madagasikara satria Andriamanitra nampisy azy, nampisy ny mponina teo aminy, nampisy ny fiandrianam-pirenenany ary na ny hira-pirenetsika de mahafinaritra fa tsy hira-pirenena tsotsotra fotsiny fa hira-pirenena mifandray amin'ny Andriamanitra resahany Baiboly. Noho zany zany firenena malagasy de firenena tena à vocation chrétienne, sahako milaza an'izany. Firenena à vocation chrétienne tsika. Oka tsika tsy ho diso fijery hoe misy fotsiny tsika à vocation christienne ny fisiny malagasy. De toizako raha namana fa ndiny faefatra dia nanary ireo bala sy astara zanak'Israely ka nanompo an Jehova irery ihany. Rehefa zay ayve zay no fanafody, ayve zay no vaolana am'izao fiandrianam-pirenena 20 taona tsy tatsony zao de nariny olona daholo ny astarta sy ny asara dia nanompo an Jehova irery ihany. Tsisy Andriamanitra hafa zany. Zay dingana voalohany zany arina daholo le fibebahana zany makao am Jehova de arina daholo sampy rehetrarehetra isatsokajy ninina dia Jehova rery ihany ny tompony. Toizako ndiny fahadimy ary hoy Samuela vorio ny Israely rehetrarehetra ho any Mizipa dia ivavaka am Jehova ho anareo zay no maharadikaly azy. Tsy misy ianina diso fa izy rehetrarehetra mihitsy vorio daholo ao Mizipa na nirona toerana anankiray vorio ao daholo de ao no ivavahako amin'ny Israely. Eto izy mampitsara azy amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra no miantso an'io hoe vorio daholo hivavaka ho an Jehova ho anareo Ndiny fahenina dia nivory tany Mizipa izy ary nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova sady nifadianina tamin'izany andro zany ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehova isika. Ny fibebahana rehefa toe-javatra ohatran'izao 20 taona no tsy eo amin'ny Israely fiandrianana, 20 taona no lasa agny Filistina any de zao nantsoina fibebahana ary nasina fifadikanina, nasina fifadikanina. Ty fifadikanina ty mety zava-baovao amitsika malagasy, mety zava-baovao na mety amin'ny kristiana maro aza. Ny atao hoe fifadikanina dia vakina vetivety ao amin'ny Daniela aloha, vakina vetivety na manafa hoe ndrao dia terma vaovao amin'ny malagasy hoe inona moa le fadianina fa fantatsy kristiana ihany izy io kare ny sasany jeune ny sasany ho an'izay mahafatapatatra teny Ramadan ozy ny sasany zany daholy fa zao no dikany fifadikanina. Daniela no miteny ny fomba pratika fifadikanina zay le modèle radicaly autocritique le firenena mihitsy no mametraka hoe ndrao de zao n'olana ny tsirairay sa mametraka zay hoe ndrao de ty fidition ty n'olana eto firenena de mandiny tena zay le autocritique modèle tena radicaly izy io de zao ny fitenenany azy. Izy moa Daniela aloha faritana vetivety. Daniela dia mpaminany izay oentina babo agna Babylone. Reo le haute intellectuel hébreu fidiny Nebukadnezara oentiny ho babo mba hosolo-panjaka ho conseiller teo fitondram-panjakana. Rehefa tao izy any izy no mahatsiaro efa manina mo no babo ny Israely de tsapa ny fananotany Israely de bebaky izy eto mitondra ny fibebahana. Zao no voalaza Daniela toko fasivy ny andininy fahatelo manao hoe ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompo ny tavako itady izay ivavahana sy ifonana amin'ny fifadikanana sy lamba fisonana ary ny lavena. Ny fifadikanina zany na ny kareny zany na ny Ramadan de fomba anankiray ikatsahana an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo ka misy zavatra anankiray zany zay tsy voava raha mivavaka tsotrotsika fa rehefa fifadikana izy de tsy misy tsy miva. Noho zany zay no iantsonantsika araka nataon'ny Samuela hoe ndao vorio ao Mizipa daholo
tsika zany pratika zany namana fa namana tsilavo de zao a tokony tsika anendry fotoana anakiray anendry toerana anakiray ivorina ho an'ny firenena eto Madagasikara de miaraka am gene miaraka manao ramadan miaraka zay tenena anazy mifady anina de mifona samy miakeriko akoatran'ilay pratique efa fanao nitsam-piangonana ohatra ny katolika zao am'izao fotoana zao anaty carême ohatra manao carême izy akotran'izay ve ka le carême atao fiangonana katolika ohatra mety carême samy misy objectif amantsy le carême zao mety afaka micarême androany satria anala fanadinana mety manao carême satria tsy salama ny vadiko ohatra mety anao carême satria misy mpangalatra ny eo amin'ny toerana misy ahy fa ity carême généralisé mihitsy na fifadekana généralisé ho an'ny firenena malagasy amin'ny fampiavana fibebahana fiakekeliko ka zany nanaovana iantso namana fa ho atsika eto amin'ny firenena malagasy ho atsika mila fotoantsika ivorina anaovana fifadekana de mety hipetraka ihany ny fantanina hoe ahoana ary ny fanatona efa misy miantso anay ene hoe ahoana moa zany anaovana an'izany raha zany tokoa fa zao a mandra-pahatonga ny fotoana izay mety ahafahantsika manao regroupement eto amin'ny firenena de zao eto amin'ny plateau ihany zay aloha zany no manao antso manomboka rapitso sabotsy izay maheno an'izao fandaharana zao na izay izy na izy na mpivavaka na tsy mpivavaka nizaniza miantso atsika eto amin'ny firenena andao ro anao fifadekana rapitso tontolo zany fadiany zany a le repas copie mahazatra le sakafo ray vilie mahazatra iny ajanona aloha dina za de mivavaka fotsiny de asaratra eo amin'ny Jehova Andriamanitra nanota teto amin'ny firenena ianao no miteny nanota teo amin'ny firenena koa Andriamanitra mamelany eloko ary tahio ny firenena mba hivoaka am'izao fahavoasana mahavo azy malivavaka Andriamanitra rapitso zany rapitso rehefa malala de manao antso any firenena malagasy zahay mirahalahy eto ndao fadianitsika io zany no atao hoe modèle radical io autocritique tsika rehetrarehetra no miara mifadianina anarina ny sampy rehetrarehetra amin'ny firenena sady efa maraparana ihany tsika satria fa lasalasa ny fotoana fandarana faefatra ty androany ty a misasaka zany ny programme ho atsika eto amin'ilay fandarana aiza ho aiza ny akony manahoana ny fandraisan'ny olona azy a efa misy an'ilay tamberina na fiako feedback efa azo io am'izao a atraiza ny fatsapan'ny olona n'izay zavatra hitinareo satria fanamby apetraky ny ekipalaika zany de hoe ho tateraka zany fampiavanana zany amin'ny fototra ara-baiboly ny loha hevitra androany zany de hitantsika am'izao zany le hoe vahaolana misy tena hoe radicaly zany hoe tonga de azo antoka tsy ny samborona tany amin'ny firenena tary na tary amin'ny olona tary fa ao amin'Andriamanitra zay namahana ny olona rehetra tety ambonin'ny tany zay nentina tamintsika ty zay namana fa misy olona miantso anay arak'izay tratra amin'ny saranga rehetrarehetra mihitsy hoe ahoana tokoa ny fomba anatanterahana ny zavatra ataonareo io fa resy lahatra ihany ny olona na ny ambany na ny ambony na ny mpampianatra na ny any amin'ny miaramila sy ny any ambony rehetra miantso hoe ahoana fomba anazy de zay moa tsy mahita tenena fa hoe miankina aminareo ihany fa de zao omeny fotsiny arak'izay mba takatra izy zay mba hitondrany fanamasana zao ny tokony atao fa ny fanaovana azy de tsika mianakavy ihany fa mamaraparantsika namana fa misy zavatra kely ho resahako resaka sambo tany aloha fa misy sambo anakiroa amin'ny tianako ny resaka de toko sy andiny anakiray ihany misy sambo amin'ny soratra masinao fa hafa amin'ny tany jona ndray tonga ny safodrano tonga ny olona nameno sambo nameno sambo de taitro petera masondapera ozytsika taitro petera de ny foazony Jesosy ary rehefa mifoazony Jesosy tao anaty sambo ihany de ny fo Jesosy ary de nyteny io zay ry ranomasina mitony de nytony ny ranomasina ka zay le fomba famoazana Jesosy zay zay teniny namana fiditson zay a ndo tsika rehetrarehetra hiaraka hivavaka hitoraka eo amin'Andriamanitra mba hiteny izy tenena teny tokana ozy ny fitenitsika de ho sitrana ny olona eto amin'ny firenentsika manasa ny vahoaka rehetrarehetra zay mba hiaraka amo an Jesosy Kristy zany hivavaka ampitony zao ranomasina tsy voafehantsika tsony io ranomasina io tsy voafehetsony io efa taona zay a de ho efa taona fotsiny ve tsy efa roapolo taona sa firy taona miverimberina foana ty Kristy dikan'izany tsy atotsony ny solution fa tsy maintsy foaziny Kristy a ary zay mahatonga an'ilay fifadikanina teo fa zao namana fa ity misy lakile anakiray atateraka ny ty resaka nataotsika teo ty namana fidison eo amin'ny Jona ihany fa toko fahatelo andiny fa enina engany mba ianao zao toromarika zao ny any ambony ihany filoam-pirenena zay misy am'izao fotoana zao fa za zany de mino amin'ny foko rehetra tsy voatery isy fifidianana eto amin'ity firenentsika ity tsy voatery hiditra am'ireo zavatra be de be mamaky loha atsika ireo tsika fa zao zavatra misy zao ihany
dia ahafahan'andriamanitra mamadika ny tantara ho tantara tsara raha itino ataotsika jona toko 7:1-5 zao ny voalaza ary no nefa ren'ny mpanjaka ny Ninive zany tory-teny zany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia sarona lamba fisaonana sady mipetraka tamin'ny laveliny ary nasainy natsona sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isy anendrianina akory na ny olona na ny biby na ny ondry amanotsy engane mba ianao zao fandaran'izao ny any ambony faratapony any ka hitsangana ohatra ny mpanjaka ny Ninive ananany saty-boninahitra sy ny bokotra rehetrarehetra ka hiteny ho lalàna mihitsy hoe ndao tsika hivavaka ndao tsika hifadianina ary fa oke zany de zao ny zavatra nitrangandiny favalo aoka samy sarina lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiopy ary oka hitarona mafy amin'Andriamanitra isika ary oka samy afoy ny lalana ratsy avy sy ny fandozany amin'ny tanany avy ny olona rehetra ny pratika antsany na manafady zao raha maheno ny mpitondra fanjakana ny any amin'ny primatura ny any amin'ny fanjakana ambony rehetrarehetra any ny any amin'ny miaramila any ka manapa-kevitra oatra ny mpanjaka ny Nivetsika iaraka hivavaka aiza moa zany zao ny toerana mety an'izany mety mamasina tsy fantako ny toerana ngeza be azaka ny malagasy ray manontolo mety mamasina miaraka amin'ny télévision rehetra miaraka amin'ny radio rehetra miara mibebaka ao anatiny ohatra herinandro dia mifadianina tsy haiko 2 andro farana niny ray mandeha mibebaka daholo na jona any avelan'ny sambo na tsika atao anaty mibebaka daholo ny mpangaratra mipangary posy rehetrarehetra hibebaka daholo riavana tsy nofinofo zany narevingatra da manafa fa mety mihitsy ny atao amin'ny matv mampiady ny fampiavana-pirenena amin'ny lafiny rehetrarehetra ka ny fanirinay rola reto dia izao orava ity olana atao firenetsika ity no Andriamanitra zay atsona sy katsahatsika arak'izany teny namana fidy zao zany ka dia miangavy tompoko miandro tsika rehetrarehetra zay lakle zao menay zao lakle tsy avaty aminay akory fa avany amin'Andriamanitra namana fidy ya sady amarantsika dia omen'Andriamanitra fitosony famarana riava malala ry pray firenena isany ny etaetatsika ny sitrapon'Andriamanitra ary sahinay milazan'izany manana sitrapo Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ampiorina any firenena malagasy ny ray mandeha ho tafaverina ho amin'ny ray mandeha lay fiara-ny fanekena zay very noho ny alana taminy satria tsika nanota dia very ny fiandrianam-pirenetsika fa ho averin'Andriamanitra izy io zao ny voalazan'i Jeremia toko 7:1-7 manao hoe kanefa kosa ekeo ny elokao fa fantatry Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny Jehovah Andriamanitra ao niodinanao ekeo ny elokao zay ny antsona le fivorina zay le antsona le fifadekanina rehefa miakeloko tsika dia mafinaritra riava malala mafinaritra ny 5:12 eno tsara nge ny anaran'i Jesosy dia omeko mpitondra araka ny sitrapoky ianareo zay tondra anareo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena ay zany ny tena vokatry ny fibebahana iraisany firenena malagasy filoa mpitondra endry ozy izy araka ny sitrapoko mitondra anareo amin'ny fahalalana ozy izy sy ny fahendrena zany kay ny vokany miantso atsika rehefa malala amaranako azy tanteraka dia misy teny namana tsy lavo teo ny amin'ny hoe aiza ny vivorina zahay re tolotsotra tsisy azonay atao ny amin'ny hoe amory atsika any amin'ny terana zay tsy fantatray fa zao raha mahatratra ny fonao mpitondra fanjakana mpitarika rehetrarehetra zao anto zao dia antsoy zahay dia afatsika manao fandaminana amin'ny lafiny ara-panahy ahafana mivavako any firenena miantso atsika zany zay manana fahafahana zay manampahefana afaka manao an'izany resaka logistika resaka toerana afatsika vavako any firenena mba isiny zao sitrapon'Andriamanitra zao omeny mpitondra araka ny sitrapony isika hitondra atsika ho amin'ny fahendrena sy ny fahalalana omba sy tahiny firenetsika ty any Andriamanitra ka ho tanteraka lera-pirenena ho fiadanana eto amin'ny firenetsika amen tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao makasitraka anareo zay nanaraka izany hatramin'ny farany tsy avina ihany larana faefatra ty narahantsika ity dia fampitona ndratsika amin'ny heriny toy zao ao anatin'ny fandarana larana fahadimy mametraka mandrapitafa mandra-piresaka tompokilasy sy tompoko vavy